Significaría nada.
pamonjiko matokiana na de sarotra fatarina nifevitra sy ny fitariana matokiana le tsy tompanao ny marina veritrafo ray ny fiadanana andrombavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo andrombavaka ny raiky amin'ny roapolo hatramin'ny sivy amin'ny roapolo may iarahantsika kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo faly miarabantsika rehetra ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao izay manaraka izao fandarana andrombavaka maneran-tany izao firenena 20 maneran-tany no manatanteraka izany amin'ity anio ity ary tsy diso anjara amin'izany tsika eto Madagasikara efa 20 taona izay no nanatanterahantsika izany amin'ity anio ity dia hivavaka isika satria ny fiasan'ny vavaky ny marina hoy ny tenin'Andriamanitra dia mahery indrindra hivavaka isika ho an'ny firenena ho an'ny ankohonana ho an'ny isam-batan'olona ary ho an'izao tontolo izao ary satria ny vavaka dia resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany koa manakambara amintsika koa dia ny tapany voalohany andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra ary ny tapany faharoa amin'izao andrombavaka maneran-tany izao dia ranombavaka no ho tanterahantsika izay fandimbiasan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ndeha hanomboka izao fotoana izao isika Meraba antsika tsirairay avy mahatratra ty andro anio ity la imbonantsika dia ny hoe andrombavaka maneran-tany izay ahafahantsika tsirairay avy mihitsy mitodika amin'Andriamanitra ary ihany koa miara mankalaza an'izany Andriamanitra ray zanaka fanamasina izany koa ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raytsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny ho antsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra dia ny salamo fa 3:30 andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra aorian'izay dia ho irayntsika no hoe Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataony tananao dia hisy vavaka. Hoy ny salamo fa 3:30 andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra manaova orakora-piobiana ry olo-marina noho ny amin'izay nataony Tompo fa tombotsoa ho anareo ny midera azy ry olo-mahitsy. Midera ny Tompo amin'ny lokanga ka salamo araham-balia torofolo no ataovy ho fankalazana azy. Miray ira vaovao azy, manaova feon'ny zava-maneno kanto miaraka amin'ny fiobiana fa mahitsy ny tenin'ny Tompo ka azo antoka avokoa izay ataony. Amen. Irayntsika ho fiderana an'Andriamanitra dia ny hoe Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataony tananao.
Anjiama ni magaka ni safacha natoni tanana ni kitana siku chukurana chu apisehu anoni yerina liderana wachiyamani chu faleipe liderana wachiyamani chu faleipe mbola hivavaka isika andriamanitra rainay eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao la izy atraitrairy mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mahalala ny zavatra rehetra amin'ny toerana rehetra ary tsy miova ianao sy ny teninao na dia miovaova ny olona ny fotoana ny trangan-javatra dia ny fitiavanao anay nasehonao miariary tao amin'ny Jesosy Kristy izay namonjy anay nandoa ny trosa ny otanay ary ihany koa mbola manakaiky anay hatrany ka manome anay ny fanahinao masina andriamanitro tsy misy azo ampitahaina aminao ka mendrika anao no deraina fa mahagaga ny nanaovanao ity izao tontolo izao ity ary ny tarianao anay tsirairay ihany koa ka afaka mbola misitraka ny tombonandro dia mbola avy aminao zany koa dia ianao no ankalazanay ianao no isoranay amin'ny anaranao Jesosy Kristy novanay izany vavaka izany amen. Ny teny soratra masina dia milaza amintsika ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4 raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadintavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao any an-danitra aho ka melanelona ary asitrana ny tany. Eo natrehan' izany anefa dia izasy ianao dia manaiky tanteraka fa tsy nandeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Ity izao tontolo izao ity ihany koa dia manda ny amin'izay fitarian'ny fanan'Andriamanitra ko andeha hifona eo natrehan'Andriamanitra isika hivavaka isika. Andriamanitro manatona anao izay ankehitriny satria tarihinao mba hanitry tena ny fanetretena dia ny fankatoavana ny teninao saingy izahay nandeha tamin'ny sitraponay fa tsy nankatoza ny teninao zany koa mifona aminao izay noho izany. Andriamanitro ianao dia nanome anay fosaina mampanahy mba hahazoanay mitodika aminao Andriamanitra ka ho tarihiny fanainao masina tsy izany anefa nataonay fa nampiasa ny herin-tsainay izahay hanika niala tamin'ny lalanao Andriamanitra ary nitondra ho amin'ny fahampitena sy fikorontanana izany mamindrafo aminay mamelany elokaino izany tompo. Ianao dia Andriamanitra fitiavana ka nahary anay mba hatahotra anao Andriamanitra ary hevitra ny hafa ihany koa saingy fitiavantena no nasetrinay izany ary vokatr'izay dia manalavitra anao izay na ny mino anao na ny tsy mino anao dia mandeha amin'ny izay herin'ny tena fitiavantena fanandratana ny nofo izay. Tompo tsy ankasotranao zany ary miaiky tanteraka ny fahotanay izay eo natrehany izao valanaretina mitranga maneran-tany izao izay navelanao iseho zany Andriamanitra mba hampitodihanao anay aminao Andriamanitra satria nandeha tamin'ny herin'ny tenanay izahay. Andriamanitro miaiky izahay ny amin'ny fahotana ny amin'ny fitiavantena ny amin'ny tsy fankatoavana ny teninao fa indrindra ihany koa ny miolonolona ka tsy manaiky hiombona sy hikambana amin'ny fanarandianao mifona ho an'ny fiangonana ihany koa izahay noho izany tsy fahatanterana ny sitraponao zany. Mienoa ny vavakay tompo ary ekeo ny fifonanay izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha anoizatsika zany vavaka fifonana izany dia ny firana 700 amin'ny FFPM. Ry Jesosy tompo tsara o irisy lahatra ao izao. Ry Jesosy tompo tsara
androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny raiky amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo Mey. Iarahantsika kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy enetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo. Ravina malala misaotran'Andriamanitra lehibe sika no ny hahafahantsika miombona izao androm-bavaka eran-tany izao. Na dia eo aza ny toe-javatra mampalahelo izay lalovantsika maneran-tany ka tsy hahafahantsika miona eo amin'ny toerana anankiray. Omen'ny tompo antsika ny fahafahana miombom-bavaka amin'izao fotoana sarobidy izao. Andeha ary hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io, ianao izay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miaraka amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao amin'ny firenena samihafa, izahay eto Madagasikara dia miaraka midera sy manome voninahitra anao koa ary miombona amin'izao vavaka izao. Mangataka izahay ry tompo, raha hiaino ny teninao ankehitriny, ny fanahinao masina ny hanazava ny teny izay tianao omena anay, ny fanahinao masina ny hanazava ny fonay sy ny sainay, mba ho teny vaovao aminay indray ny teninao. Ary mba ho marina eto izay nambara raha nitsangana tamin'ny maty anao Jesosy Kristy manao hoe ary izy nanokatra ny sainareo hahalala ny soratra masina. Dia mitenena ry tompo fa miaino anao zahay amin'ny anaranao Kristy velona, ianao lay nandresy ny fahafatesana ka velona sy miteny ary mampiteny koa. Amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala, rehefa mieritreritra ity andro izay iombonana maneran-tany amin'ny vavaka ity isika, dia zavatra anankiroa no antsaintsika. Etsy an-daniny dia mavesa-danja ao anatintsika ny amin'ny vavaka, fa etsy ankilany koa nefa dia tena sarobidy antsika ny firenena. Raha ny marina dia izany zavatra anankiroa izany no indray mifamatotra amin'ny androm-bavaka eran-tany toy izao, vavaka ho an'ny firenena. Eo aloha izany vavaka ho an'ny firenena izany indrindra no tian'ny tompo hanafarana ho antsika hafatra tena manokana nio, hafatra tena manokana ahoana moa, satria rehefa antsonsika hivavaka dia mifampirisika hivavaka, fa misy tenin'Andriamanitra ry havana izay tena mampieritreritra lalina. Zany teny zany dia nampitondraina ny Jeremia mpaminany, Jeremia toko 7:1-10, ary ampitaina amintsika koa ankehitriny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: koa aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy, na mifona amiko fa tsy hiaino anao aho. Zany afatra faran'izay mampieritreritra zany ry havana malala no tian'ny tompo hamangina antsika amin'izao fotoana izao. Aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, hoy Jehova tamin'ny Jeremia. Tena mahagaga zany ry havana, manahirana ny saintsika zany. Tsika atao manao hoe ndao hivavaka. Andriamanitra indray no mitia manao hoe aza mivavaka ianao, aza manandratra fitarainana ianao, aza manandratra fivavahana ianao, aza mifona amiko ianao, fa za tsy hiaino. Ary izany teny nataon'i Jehova tamin'ny Jeremia zany ry havana malala dia tsy voizao akory izy no niteny an'izany. Raha toy izantsika amin'ny faminan'i Jeremia, ao amin'ny Jeremia toko 2:4 dia efa niteny ray makakoa Jehova manao hoe: koa aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana na fifonana ho azy, fa amin'ny andro hitarainany amiko no ny fahoriana dia tsy haino azy aho. Naverin'Andriamanitra indray zany, nanterin'Andriamanitra indray zany. Ary tsy mbola nijanona teo raha mandeha lavidavitra kokoa isika ao amin'ny Jeremia toko 4:12 manomboka amin'ny 1:12 dia izao no voasoratra ao amin'ny anaran'ny tompo: dia hoy Jehova tamiko, aza mivavaka ho an'ity firenena ity aso ho azy, fa na dia mifadianina azy izy dia tsy hiaino ny fitarainany azy aho, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hoanina azy izy dia tsy hankasitraka azy aho, fa haripako amin'ny sabatra sy mosary ary ny arety mandingana izy.
tena fanontaniana mampieritreritra lalina ry havana malalana hoe isika zany amposina ndo hivavaka andriamanitra indray no miteny tamin'ny mpaminana aza mivavaka ianao aza mivavaka mety aza mivavaka naverina intelo izany teny zany eto fa inona loatra ny tian'andriamanitra ampianarina antsika rehefa mihaino zany teny masika izay nambarin'andriamanitra zany isika zavatra roa ry havana malalana no ampasivin'andriamanitra atsika ny voalohany dia izao tsy afa-miaraka mihitsy ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy fanao tsy afa-miaraka mihitsy ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy fanao raha miverina amin'ny Jeremia 7 isika ka manontany tena manao hoe fa inona ny dia nahatonga an'Andriamanitra moa zany hiteny manao hoe aza mivavaka an'ity fiainan'ity ianao Jeremia rehefa mamaky ery amin'ny 7 isika dia izao ny teny izay nampitondraina ny Jeremia hay hangalatra sy hamono olona sy jangajanga va ianareo ary hanitsy to sy handoro didikazo manitra ho an'ny bala sady hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo izany hoe ireo olon'ireo dia izany ny zavatra ny iainany izany ny zavatra ny tenenan'andriamanitra azy izany ny nandran'andriamanitra an Jeremia ho tenenina taminy hantsiana azy hitaomana azy ialana saingy ireo olo tsy niala tamin'izany ny fikitra tamin'izany ihany dia ny mpangalatra mbola mangalatra ihany ny mpamono olona dia mamono olona ihany dia ohatra mamono akoho no mamono olona fa tsy misy asany zany ain'olombelona zany ny mpijangajanga dia mbola mijangajanga ihany amin'ny endriny samihafa na ny olona efa manambady ny olona mbola tsy manambady miaina sy milomano ao anatina fijangajangana ihany ny olona mianitsy to manao fanekena misy zavatra soratana zao taratasy ny soniaviny zao nanaovana fanekena teo anatrehan'andriamanitra azy ny sasany teo anolohan'ny altaramasina tsy asiana hasiny izany fianianana zay natao zany zany fanekena ny soniaviny zany fa toy ny zavatra tsinotsinony dia ny olona mandeha mbola manompo sampy any ny andriamanitra marina ampahafantarina azy any amin'ny sampy izy miazakazaka mandeha manompo izany rehetrarehetra zany ny tansaina ijanony eo amin'izay ambarany Jeremia ry havana marina izany ny zavatra hita ny tenenana ireo vahoaka ireo saingy ny fikirana izy ireo dia hoy Jehovah tamin'ny Jeremia aza mivavaka ho an'ireo olon'ireo ianao zay efa nampiomanina nampitandremana zany kanefa dia manohy an'izany ratsy fanao zany ihany tsy afa-miaraka mihitsy ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy fanao ary izany ry havana marala dia mamerina antsika ary amin'ilay teny malaza fantatsika tsara ny tantara faharoa 7:7 ilay valiny nomen'Andriamanitra an Solomona tamin'ny vavaka izay nataony tamin'ny fitokanana ny tempoly raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy haneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony izay vao tonga amin'ny hoe dia hiaino any an-danitra ka hamelany helony ary hasitrana ny taniny tsy misy fiainon'Andriamanitra tsy misy famelan-keloka-raisina tsy misy fanasitranana raha tsy misy fialana amin'ny ratsy fanao tsy afaka miaraka mihitsy enao mivavaka nefa tsy miala amin'ny ratsy fanao ary izany ry havana marala dia mampieritreritra antsika tokoa rehefa miampita ty amin'ny testamenta vaovao isika ny zavatra hitantsika dia izao nanasitrany lehilahy anankiray teraka jamba Jesosy indray maka rehefa sitrany lehilahy io dia ny fotopitoronyireo ray aman-dreny teo amin'ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany ny lohampisorony ny fariseo hoe ahoana marina ianao ty zao no navaliny lehilahy teraka jamba fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony lohenony mazava zany fampianarana zany ry havana mazava zany ty lehilahy teraka jamba ty nahatakatra an'izany Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota amin'ny fikitra amin'ny fahotany fa zay mivavaka aminy manao ny sitrapony nohenony ary rehefa nanoratra Paoly nanoratra izy ho an'ny Timoty nampahatsiviny azy indray hoe inona marina moa ny zavatra izay tokony hitaizana mivoaka an'Andriamanitra dia nampahatsiaro izy eo amin'ny Timoty 2:7 manao hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy ianao mivavaka ianao manonona ny anaran'ny tompo miantso ny anaran'Andriamanitra miela ianao amin'ny ratsy zany izy ry havana malala fa ny nahatonga an'Andriamanitra hiteny teny masika tena teny pahatezerana tantera aza mivavaka ho an'ireo tsony ianao ny antony dia satria ireo olon'ireo ny vavaka tiany atao ny fifikirana amin'ny ratsy fanao toy izany ihany eto moa zany zao raha miresaka ny vavaka tsika miverina amin'ilay Jeremia ny zavatra izay nitranga zao Jeremia angeny ny vavaka io zany zao ilay vavaka ho an'ny hafa io ilay vavaka ho an'ny hafa vavaka fangatahana ny hafa io zavatra mampieritreritra zany
misy olona eo amin'ny fiarahamonina misy atsika izao zay miteny foana eto mibavaka eto mibavaka eto mibavaka ny fiainako eto mibavaka ny fianarako eto mibavaka ny asa eto mibavaka ny tokantranoko eto mibavaka ny fahasalamako eto mibavaka izy mangataka ny olona hafa etsotro azy mibavaka ny ratsy fanoany toizany ihany eto mibavaka ny fahasalamako nefa andao hoe marary ny toka izy mbola misorotoka ihany eto mibavaka tena ohatrany seposepotra izy toizany ihany ny foana sigara ohatra inony zany ataonao zany aza mangata-bavaka ianao tsisy dikany ny vavaka raha ifikirana ny ratsy fanao randriavana no antso lehibe amin'ity andro-mbavaka eran-tany ity mivavaka sika riavana manana tena mivavaka sika fa zao ny tenin'Andriamanitra tsy hafa miaraka mihitsy ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy fanao raha marina riavana ny votoatin'ny teny eto dia hafatra anankiray ihany fa misy lafi ny anankiroa fotsiny ohatra ny lamba anankiray misy lafi tsara sy lafi ratsiny ny zavatra faharoa ary dia zao tsy misy dikany ny vavaka ataon'ny olona manao tandro tsy misy dikany vavaka ataon'ny olona manao tandro miverina ry amin'ilay Jeremia toko 7 ary avana marala hoe inona marina ny tena nampirehitra amin'ny fahatezerin'Andriamanitra nahatonga azy ny teny tamin'ny Jeremia amin'ny vavaka an'ity firenenity aza manandratra fitarainana aza manandratra fivavahana aza mifona amiko za tsy hiaino inona nahatonga an'Andriamanitra zao ny toen'ilay teny averiko vakina kely eo amin'ny andininy fahasivy hatreo amin'ny andininy farak'ambifolo hay angalatra sy hamono olona sy jangajanga va ianareo ary anitsy to sy andoro ditikazo manitra ho an'ny bala sy anaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrareo nefa mbola avy miseho eto anatrehiko amin'ity trano izay efa nentson'ny anarako ity any ianareo ka manao efa voavonjy zahay mba hanaovan'ireto fahavetavetana rehetrareto mo ataonareo zoy fiaren'ny jiolava ty trano izay efa nentson'ny anarako ity indro ny tenako aza dia mahita zany ho Jehova ny zavatra tena nanafitohana n'Andriamanitra zany riavana malala raha azo lazaina zany tena dia zao reo olo reo a makeo amin'ny tempoly ihany reo olo reo a makeo anatrehan'Andriamanitra ihany ary reo olo reo ohatra mitia mitsy hoe efa voavonjy zahay ohatra mandre olona miteny zahay fa nanodray ny tompo zahay fa nanotena ho an'Jesosy zahay fa nanaiky azy ho tompo mpamonjy ahy kanefa ny vava miteny an'izany izy milaza zany izy mieritreritra an'izany kanefa ny faratsiana ataony ihany manao tandro izy sady ny fanompoana an'Andriamanitra isehoany ny ratsy ataony toizany ihany ny ambadika any ary fatafitohinan'Andriamanitra amin'io ratsy fanao io riavana malala dia efa hitantsika hatramin'ny androny Jeremia Isaia mpaminany raha mijery ny Isaia toko voalohanytsika dia efa nyteny mafy momba an'izany koa Andriamanitra Isaia toko voalohany manomboka amin'ny andininy faraky ambin'ny folo dia efa nanao an'izao teny masika zao koa Jehova nampitondrainy any Isaia mpaminany manao hoe ataoko inona ny zavatra betsaka vonoanareo fanatitra ho Jehova efa tofoka ny ondry lahy atao fanatitra dorana sy ny saborana zanakomba mifahy aho ary tsy sitrako ny ranony vatotrombylahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osolahy raha avy miseho eo anatrehako ianareo iza moa nitady anareo anitsaketsaka ny kianjako aza mitondra fanatim-poana intsony fofona fahavetavetana amiko zany ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina ary aroam-paratsina ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia hala amin'ny fanahiko mavesatra amiko zany ka sasatra mitondra aza raha mananty tanana ianareo dia hitampimaso tsy hijery anareo ahy eny na dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy hiaino ahy feno ran'olona ny tananareo izany tenin'Andriamanitra zany riavana malala dia teny tena faran'izay mampieritreritra ny zavatra nitrangy zany dia zao ny olona tsy hoe tsy makany am-piangonana akory raha lazaiko amin'ny fomba fiteny zao ny olona tsy hoe tsy mandray andraikitra anatin'ny fiangonana akory tena lazay misy tena mahafoy eo an'Andriamanitra mitondra fanatitra izy ary tamin'izany fotoana zany moa ny fanatitra dia omby ondry eny kely indrindra voromailala fantatsika zany riavana mara ary lafo vidy zany hoe mahafoy eo an'Andriamanitra izy ireo mitondra zavatra betsaka izy ireo hodorana mahafoy eo an'Andriamanitra saingy zao hoe Andriamanitra aminay tena marikoriko avokoa zany rehetra mavesatra mitondra an'izany aho ary ny antony dia tsotra miditra am-piangonana ilay olona mahafoy eo an'Andriamanitra olona miasa ao anatin'ny fiangonana mandray andraikitra anatin'ny fiangonana zao manana zao anarana zao izy ao anatin'ny fiangonana kanefa ny fiainany ny ratsy fanaony tohizany ihany any ambadika any zany hoe rehefa ao am-piangonana izy dia olo-masina rehefa mivoaka amin'ny fiangonana izy jiolahy izay manimba ny fiarahamonina ary hitan'Andriamanitra zany Andriamanitra tsy voahidy ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana tsy voahidy ny rindrina efatry ny tempoly sy ny trano fivavahana tsy eo Andriamanitra mahita ny fiainantsika isan'andro hatrany amin'ny toerana izay miafina indrindra ary hitan'Andriamanitra avokoa ny ratsy atao ilay fihetsiketsehana
zay atao eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny toeram-pivavahana isehoana ho mpivavaka tsy afaka hanakona ny mason'Andriamanitra naovinana be tsy ahita ny faratsiana rehetra atao any amin'ny birao iasana any any amin'ny sekoly ianarana any any amin'ny fifandraisana anivon'ny mpiarabelona ny fivalira vodinidrina fifandraisana anivon'ny fianakaviana fifandraisana anatin'ny tokantrano ny faratsiana rehetra atao eo amin'ny setry ny fandrarana ny fitsaboana ny fampianarana ny fitsarana eo amin'ny sehatra samihafa misy antsika tsiraray avy hita an'Andriamanitra avokoa rendrehetra reny tsy ny fidirana am-piangonana akory tsy ny fitonoana zao amin'ny anarana samihafa ao anatin'ny fiangonana misy antsika avy akory tsy ny fanolorana betsaka eo amin'ny asan'Andriamanitra akory no atampona ny mason'Andriamanitra tsy hitan'izany hitako avokoa reny fa ngataonareo toy ny Zofia reny jiolahy ny trano fihavana ary hitantsika ry havana manala fa rehefa tonga Jesosy rehefa mamaky isika ry amin'ny filazantsara nahita n'ilay fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema tonga tao Jerosalema izy inona ny nataony amin'ilay ambara amin'ny fomba teny ny teolojiana hoe fanadiovana ny tempoly rehefa nanadio ny tempoly Jesosy dia navery ny tenenina indray io teny amin'ny Jeremia io ny tranoko atao hoe trano fivavahana finarehona no azo zio fiaren'ny jiolahy za manantena hita olona hivavaka ato ianareo nefa jiolahy amboadimy tafiody zanak'ondry atao mpiangonanareo no tsy mivavaka any amin'ny fiainareo andavanandro nareo dia olona tena tsy vanona manala baraka ny anarako tesy Andriamanitra ry havana ary rano nahatonga azy ny teny tamin'ny Jeremia manao hoe aza mivavaka ho an'ireo olonareo aza mivavaka ho an'ireo olonareo za tsy eny fa raha tianao ny enoko mivavaka asa evo miala amin'ny raha tsy fanaona izy tsy misy dikany ny vavaka ataon'ny olona manao tandro ary ohatran'izany ny endriky ny fanompoatsampy ry havana be dehibe ny endriky ny fanompoatsampy zay iainan'ny olona na ny olona miditra am-piangonana aza dia miaina zany fanompoatsampy zany indrisy mampalahelo no mahita an'izany mivavaka atao fivadikanina atao mandoalika mivavaka manao aly mibavaka na andro mibavaka ny olona nefa ny endriky ny fanompoatsampy atao ihany be dehibe ho ary ny endriky ny fanompoatsampy ihany mamelangy andraisan-tionany kely raina roa fotsiny malagasy ray malagasy reny no miresaka aminareo zao fa misy olona betsaka miditra am-piangonana mamonjy fitoam-bavaka samihafa rehefa androrona trano hoe tsy samanao trano raha tsy miantso-panandro zay moa ny trano fa maika mova reo ianao fasana oay vao maika Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany mahery tsy moa tsy ela velona vao nandenandevina voaingany zay olona vitsy ao anatin'izao fotoana ny fahamena no ny ara-pahasalamana manjoantsika izao vitsivitsy zay tao tonga teo amin'ilay toerana zay tsy maintsy ny ainga marainy zany na teo amin'ilay toerana dia tonga teo no ny tonga teo tamin'ny folo sasany teo angamba dia nisy ny bitsibitsika avy an'Andriamanitra hoe zao nambaran'ny olona eto tanàna eto hoe ty fasany ity tsy azo andevenana raha tsy dilany ambomby folo sasany aha hoe ilay mpitandrina niaraka tamiko teo manao hoe aza miainao an'izany fa andao ataontsika amin'ny fampomivavahana dia ampidirina izy dia izy moa ny teny manao namiana tsy mahazo mijanona eletsika fa eritreretinao zany amin'izao andro mazava zao tsy heverinao fa any ambanivohitra lavitra be zany eo anilan'izany fasana zany misy fiangonana mijoro fa le olona eo dia manao hoe tsy misokatra amin'ny fasana tsy ampidirina ny razana raha tsy dia inona daholo zany rehetrarehetra inona daholo ny eo ambadika zany ny helin' Jesosy Kristy nitsangan tamin'ny maty tsy eritreretin'ny olona zany fa misy zatra mangeja azy ao santiona amin'ny fotsiny zany ry havana manara fa endriky ny fanompoatsampy iainan'ny olona na dia miditra am-piangonana azy izy fa endriky ny fanompoatsampy koa zay iainan'ny olona betsaka amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny fitaovan-tserasera samihafa zay iainan'ny olona manjary tena sampy mihitsy sampy tompoinao misy olona misy ankizy misy tanora zay mandany adiny firy manao Facebook izy eo fa rehefa atao amin'izy amaky baiboly folo minitra dia efa madisadisa izy nijanona manao Facebook izy adiny ray tsy mampanina azy amaky baiboly izy lava loatra aminy folo minitra lasa sampy le teknôlôjia amin'izany fomba zany ary na dia ny zavatra everitsika ho toy ny tsara aza dia tsy maintsy mitandrinatsika fa mety ho lasa sampy koa zany mandray ohatra tsotra ho an'ny tanora ny fianarana dia efa lasa sampy mihitsy tamin'ny tanora sasany indray maka nantsona fikambanana tanora anankiray aho andao ianao pastera mba hanao conférence any aminay tsy nanana tomobile moa dia le folohan'ilay fikambanana no niantso aho nitondra teny an-dalana dia miantso anao zay pastera izy fa manana fahasahiranana inona ny fahasahirananareo aho ho hitanao izy fa ny mpikambanao aminay eo misy mpikambana hatrany amin'ny enimpolo eo mahafinaritra mihitsy tsara rano ah fa ny olona izy zao rehefa akaiky ny fotoam-panadinana dia ireo mpikambana telopolo eo enimpolo eo tsy misy afa-tsy telopolo sisany tonga very sasaka fa ahoana ho dia efa nytaninina ankizy izy dia manao hoe manao révision dia sy tonga koa zany manao hoe zaho mpampianatra tena mpampianatra mihitsy
zao ny avy aloha ny ankizy hianatra ka zao nke pastera izy tsy le fivoriana fanaonay sabotsy ariva nke zany fa fampovahana lahady maraina no tsy hatongavany rareo am'le fotoana hoe mihiry ray satria tokopihira na manana anjara reo tsy tonga ry zareo ary ny antony tsy hatongavany mandreo révision lahady maraina fa eno izy ary zany ny zavatra miranka zany ny zavatra lasa sampy ny fianarana ka jesosy mandefitra fa niazonany bakiko ny azoko ny BPC-ko ny zavatra mahamaika ravana malala azo tansaina lavo zany fa mahalala isika inona no maka ny anjara toeran'i Jesosy anatin'ny fiainanao ka anadinonao ny fivarotana ny fividianana lafo anao ny vidianany Jesosy anao tamina rany teo amin'ny azo fijaliana anakalozanao an Jesosy Kristy antson'Andriamanitra sika liavana malala hiala amin'izay rehetra mety hoendriky ny sampy fa mifamaritana tsotra indrindra sy fototra ny sampy ny sampy dia izay rehetra tiavintsika mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny sampy izay rehetra tiavintsika ka ampandeferantsika an Jesosy Kristy dia antsona ary sika nitondra hafatra masika ho anareo androany sangiraka fotsiny aho ary milaza izay nandrahana olazainy zao ny teny izay nambarin'Andriamanitra tamin'i Jeremia aza mivavaka an'ity fireneny ianao aza mananitra fitaraina sy fivavahana ho azy na mifona amiko fa tsy haino anao aho ary ny zavatra tian'Andriamanitra velomina tsara antsy asika dia ny fahatsiarovana an'izao tsy hafa miaraka mihitsy ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy fanao ary tsy misy dikany ny vavaka izay ataon'ny olona manao tandro ny fivavahana isehoana atao kanefa ny ratsy koa tohizana ihany ny fanahy masina ny hanoratra ny mpontsika riavana malala mba haizantsika verina marina amin'Andriamanitra mba hisy dikany ny vavaka izay ataontsika fa tsy ho verimaina akory ary n'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra hivavaka isika Jesosy ianao dia Andriamanitra velona ka dia ankasitrahana feno fa miteny tokoa ianao manambara amin'ny fotoana sarotra toy izao dia tiandre teny fampaherezana zay amin'ny fiatrena ny zavatra manahirana sangenao amin'ny fitiavanao dia tena tsy misorona mihitsy mijery zay tena mahasoa fa na ny olona zatra manao fotoam-bavaka azy mitoka mibavaka manao zatra samihafa alim-bavaka vivadian-kanina azy dia hitanao miaina ny zavatra izay niainany ireo mpiarabelona tamin'i Jeremia sy Isaia nambaranao ry tompo ianao hiasa amin'izany teninao zany eny am-pony izy ireny koa mba hahatonga fibebahana marina mba hampisy heviny ny vavaka izay ataon'ny vahoakanao dia misaotra anao zay ry tompo fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra efa nanaiky hanolotra ny miainao nandatsika ny ranao ho fanavotany olombelona rehetra ianao ary efa niakatra ny an-danitra hipetraka ao ankavan'Andriamanitra hifona ho anay koa raiso ny vavaka ay ary vonjeo zay amin'ny anaranao Kristy velona ilay tompo sy mpamonjy anay amen vavaka sika tompoko sotranao zay Andriamanitra fa tsy nangina ianao eny tsy mangina aminay ianao fa miteny aminay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola mahari-po aminay ianao ka manambara aminay ny sitraponao dia ny teninao izany mahitsy ny teninao Andriamanitra marina ny teninao mahatsiaro menatra izahay manoloana ny teninao satria mahatsiaro ny tsy fahamendrehanay sy ny tsy fahatanterahanay satria mivavaka tokoa izahay nefa mialohan'ny ivavahanay tokony handiny tena izahay manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalebiazanao tokony handiny tena izahay satria mpanompo tsy mendrika eo anatrehanao mitondra mibavaka n'ity firenena ity izay tsy miafina aminao tompo ny fahadisoanay eo anatrehanao indraindray ny fivavahanay dia fombafomba ivelany fotsiny tsy mibebaka aminao marina izahay fa miazona trano ny ratsy fanaonay nefa ny teninao milaza aminay fa tokony hiala amin'ny ratsy fanaonay izahay
mba hanasitrananao ny taninay. Ny zavatra misy iainanay eto amin'ny firenenay dia faharatsiana maro samihafa, ny tsy fahamarinana, ny fanompo-tsampy, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra, ny fankahalana, ny vonon'olona. Zany no misy eto amin'ny firenenay. Menatra izahay Andriamanitro, ary manetry tena ankehitriny mifona aminao, mibebaka eo anatrehanao ny amin'ny fahadosoanay rehetra. Mangataka nindra fonao Tompo, mba hamelanao ny fahotanay sy hanangananao anay indray, ary manavao ny fanoloran-tenanay ho anao izahay, mba hahatonga anay ho mpanompo araka ny sitraponao. Manetry tena, mivavaka, mitady ny tavanao, ary indrindra miala amin'ny ratsy fanaonay. Misotranao zahay Tompo, fanampatsahivinao zany teninao zany androany, ary indreto izahay mivavaka mba hahatonga ny fanahinao masina hiasa mahery eto amin'ity firenena ity, ambomba ary hiasa ny anatin'ny fony tsirairay avy, andresy lahatra ny amin'ny fahotana, satria asan'ny fanahinao masina izany mampiaiky ny fahotana, mba hanekenay ny fahotanay eo anatrehanao, ary alanay amin'ny ratsy fanaonay. Dia hivavaka tokoa izay anetry teny eto anatrehanao, hangataka ho an'ny firenenay mba hahalalany anao, ny firenena manana anao Andriamanitra no sambatra hoy ny teninao. Ka izany no angatahanay Tompo, mba hahalalanao marina, hanana firaisan-aina aminao marina, fa tsy fombafomba mpivavahana fotsiny ny vahoaka malagasy, ka hanatona anao. Tendreto izahay Tompo, raiso anezany vavaka izany, ka hitondranao fifoazam-panahy eto amin'ity firenena ity, ka mbola hivavaka izahay, hanohy hivavaka izahay, fa amin'ny fanahy toritory sy mangorakoraka, mangataka ny famindramponao hamonjy ny firenenay. Dia mienoa ny vavakay any an-danitra ry Andriamanitra tsara indrindro, dia mamindrafo aminay, ka mamelany elokay dia sitrano izao taninay izao. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany, saotra mpamonjy io. Amen. Isaorantsika an'Andriamanitra ny afatra izay nampitondray ny mpanompony, izay afatra mampieritreritra kanefa ohatrany mahitsy, na mety azo lazaina koa ary hoe masika, satria tenin'Andriamanitra dia ny tenina na hoe aza mivavaka ho an'ireo fa tsy miaino aho. Ny antony dia rehefa mbola miainao anatin'ny fahotana isika dia tsy miaino antsika Andriamanitra. Kanefa ny tenin'Andriamanitra izay nametrahana ny andro-bavaka maneran-tany dia manao hoe raha ny olona izay natsony amin'ny anarako no avy enetry teny, hiala amin'ny ratsy fanaony, hitady ny tavako, ka hivavaka amiko, dia hiaino any an-danitra hoy ny Tompo. Amela ny elony aho ary ahasitrana ny taniny. Iombom-bavaka isika anenivon'ny tokantrano, ary vavaka asandratry ny olona rehetra maneran-tany amin'ny tian'io ity, dia andeha koa isika hiarana tanteraka izany. Andriamanitra tsy toa ray zanaka fanamasino, mivory miaraka amin'ireo mpino manerana n'izao tontolo izao izahay, mba hanome voninahitra anao amin'ny mampahary ny lanitra sy ny tany anao. Ianao irery ihany no masina sy marina, manaiky ny fahefanao izahay, midera sy mitsaoka anao irery ihany. Raio, manome voninahitra anao izahay. Jesosy Kristy Tompo, manome voninahitra anao izahay. Fanahy maso, manome voninahitra anao izahay. Rainay eo izay any an-danitra, misaotra fa tena tia loatra izao tontolo izao ianao, ka nanome ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy, mba ho faty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanay, mba hahatonga anay ho vita fihavanana aminao indray. Fenoy ny fitiavanao izahay raha mivavaka amin'ny mpahatokiana ho an'ireo very, tsy manana fanantenana, tsy misy afaka hanampy sy izao tontolo izao. Misaotra raio, mandray anay ho isa ny fianakavianao. Jesosy Kristy Tompo, maty teo ambony hazo fijaliana ianao, ary nividy anay indray ho an'ny ray tamin'ny ranao.
ianao ny lohan'ny fiangonana ary tompon'ny lanitra sy ny tany ho tonga ny eny fanjakanao any amin'ny firenena rehetra maneran-tany ento ny fanovana eo anivon'ny olona avy amin'ny foko sy fiteny samihafa. Jesosy Kristy tompo, ianao ny tompon'izao rehetra izao. Oriray ny famindrapo sy fahasoavanao efa nanota izahay, voageja ny herin'ny miota ny tontolonay, ny fonay dia maratra ny tsirariny, ny fankahalana ary ny herisetra. Rakotry ny tsindry-azo leny, fanavakavahana sy ny fandatrahan-drano ny taninay. Ny saona izahay no ireo ainana fohy vokatry ny ady, ny von'olona ary ny fampiororona. Ny tokantrano maro dia rafy ary ny fiangonanay dia zarazarainy ny fikomiana sy ny avonavona. Voaloto ny fitiavan-tena, ny fahirana, ny fitiavam-bola, ny fampotsampy ary ny fahavetavetana ara-pitondran-tena ny fiainanay. Ry Andriamanitra ny famindrapo, mamelany elokay, avosay ny fahasoavanao ka sitrano ny taninay. Ry fanahin'Andriamanitra velona, ovay ny fiangonanao mba hitovy endrika amin'ny Kristy. Ampiasao ny herinao mba hitondra fanasitranana ho an'ny marary, fahafahana ho an'ireo tratry ny famoretana ary fampiononana ho an'ireo miory. Feno fitiavana ho an'ireo tsy manan-kelofana, ny tsy manan-koanina, ireo kabody, mpitondran-tena sy ireo zokiolona izahay. Meo fahendrena sy fahiratan-tsaina izahay eo anatrehan'ny olana eto amin'izao tontolo izao, mba hampiasa ny harenan'ny tany ho fanatsarana ny farim-piainany rehetra. Fanahy maso, tony lalana izahay, tarimy izahay. Jesosy Kristy tompo, nopitenao ny fahotana, noresenao ny fahafatesana, nalavinao satana, esoro ny voalin'ny aizina izay mandrakotra ny olona. Azony ny devoly izay mampiroborobo ny herisetra sy ny fahafatesana. Vonjeo amin'ny famoretany devoly izahay. Tapao ny fatoran'ny fanadevozana, ny fanjakazakana ary ny aretina. Ampio izahay androdana ny tombo, famarana, ny foto-kevitra izay manohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy toa, vonjeo amin'ny ratsy izahay. Mpanjakan'ny voninahitra, avika tanterao hatramin'ny farany ny asanao eo amin'ny tanànanay sy ny firenenay. Avy amin'ny kontinanta sy ny nosy no isandrata ny antsoantsonay. Asandrato ny tantaronareo vavahady, misandrata ny varavarana fahagola, mba hidiran'ilay mpanjaka ny voninahitra. Avy fenoy fahalalana ny voninahitra ao ny tany. Tahaka ny andrakofan'ny ranomasina ny lalina, ny fanasy ny ampakatana amin'ny ara-miteny hoe Amen. Avy Jesosy tompo. Androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny 20 hatramin'ny 7 Mey. Iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa, toko fafito, 7:4. Tonga ao amin'ny fitondranam-bavaka reo antom-bavaka maro samihafa isika, izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra samihafa manerana ny Madagasikara. Dia isika rehetra miombo-po amam-panahy, satria hoy ny tompo manao hoe raha misy olona teny mifanaika hangataka zavatra amin'ny anarako dia ho tanterahako izany. Ny vavaka manova zavatra ary ny zavatra
hovain'ny vavaka raha mino isika dia hitany voninahitr'andriamanitra fa ny tanan'i Jehovah tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalondalovana fa mare fa raha miantso azy isika dia maly atsika izy. Ny iraka lehibe de tsy ho an'ny kristianina avy any Korea fotsiny na Etats-Unis na Europa fa ho ny kristianina rehetra tsy ankanavaka ary anisan'izany kristianina malagasy. Betsaka ny malagasy maty nefa tsy manana ani Jesosy akory. Iza no andratsansika hitory amin'ireo namantsika, fa fianakavinsika, mpiara-monina aminsika, ny olona avy eto Antananarivo, ny Betsileo, Betsimisaraka, Sakalava, Masikoro, Andanjiroy, Mahafaly, Bara, Antakarana, Antemoro, Antesaka, Antefasy, Antanabaoka, Tsimiety, Tanala, Bezarozano, Sianaka, Tanosy, Silamo, Budista, Hindu, olona Europiana, Asiana, Afrikana, Amerikana, momba manana fanirina ve isika andesy hivavaka mba ho vonjen'Andriamanitra ireo rehetra tsy mbola mahalala azy. Andao ary hivavaka isika. Andriamanitra o, misaotra anao izay noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao amin'ity nosy tsara indrindra ity te Madagasikara. Misaotra anao amin'ny malagasy rehetra izay tena tianao tokoa. Misaotra anao izay ny amin'ny izao fotoana hafanay miaraka mivavaka izao. Bila anao izay Andriamanitra o, mifona aminao izay noho ny fahotana izay nataonay teo anatranao. Mamelany elokay. Misaotra betsaka nanolotra anay ani Jesosy Kristy mba ho faty teo ambony hazo fijaliana, ho sorona ho any fahotanay. Mino koa izay fa ianao efa nanangana azy tamin'ny maty ary nandefa ho anainy fanahinao masina araka ny asany apostoli toko voalohany 15 izay milaza hoe fa hazo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Ary io vavolombeloko any Jerusalema sy erany Judea sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Andriamanitra o, bila ny herinao izay mba ahafahany mahatratra ny ponina eto Antananarivo, ny foko rehetra manerana an'ity nosy Madagasikara ity, ary ny firenena rehetra ambony tany. Araka ny Romena toko voalohany 14 de marina aminay ny teninao hoe fa tsy menatra ny filatsantsara, fa herin'ny Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha de vao amin'ny gentilisa ary ny korika koa. Andriamanitra o, kasio ny fonay mba hanana vesatra ny firenena rehetra izay. Andriamanitra o, ataovy mavesatra ty anatinay ny amin'ireo olo rehetra izay efa tinao ka nanoloranao ny tenanao. Andriamanitra o, taio ny malagasy rehetra tsy ankanavaka, ampio izay mba hitsangana ho famirampiratany fahazavany filatsantsarany Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka Andriamanitra o, mba ampiasanao ny ireo malagasy rahalaiko sy anabaviko ao amin'ny Kristy. Tiako Andriamanitra o ny ahita firenena maro alala anao amin'ny alalany ireo rahalaiko sy anabaviko kristiana malagasy ireo. Betsaka ny ono maty kanefa tsy mahalala anao akory.
betsaka ny olo very fanantenana satria tsy manana anao. Mbola betsaka ny olo ao anaty haizy-kitroka satria tsy mahalala anao. Rakofy ny famindramponao izay mba ho feno ny voninaintrao. Sitrano ny taninay mba ahafahany manome ny haza sy voninaitra anao. Ampio izay mba hizara ny vaovao mahafaly ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fahasahina sy ampatokina mandra-piavinao indray. Mivavaka mba ho hisy fifoazam-panahy eto Madagasikara. Mivavaka mba hisy hetsika lehibe ho an'ny fanjakanao eto Madagasikara. Ampio izay Andriamanitrao, mangataka mba hitay ianao ary hitay ity firenena malalany ity de Madagasikara. Ho tonga ny fanjakanao ary ho rakotry ny voninaitrao izay. Amin'ny anarany Jesosy no anavako izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa tsika ry havana raha mbola manana zao fotoana zao a ahafahana mitodika aminy sy mivavaka aminy. Nefa milo izany dia tiako indrindra ny mampitodika ny saitsika ny ampanompon'Andriamanitra Davida izay nahatsiaro teo amin'ny fitondrany ny zavatra nisy teo amin'ny fireneny ka nahatonga azy namoaka izao fitenenana izao. Hoy ny vavaka nataony: hainony ny feon'ny fitarainako mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao ny vavahako. Jehova, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandra aho. Fa tsy Andriamanitra makasitraka izay ratsy ianao, tsy toetra aminao ny ratsy, tsy azo mijano eo masonao ny priare, halanao ny mpanao ratsy rehetra, haringanao ny mpiteny lainga, ny olona mpandatsa drasy mpamitaka dia ataony Jehova ho zava-betaveta. Fa izaho kosa ny habe ny famondramponao dia hiditra ao tranonao ihany koa ka manatrika ny lampanao masina amin'ny fahatahorana anao. Hivavaka isika. Andriamanitra, raha mandreza ny teninao izany tokoa izahay ankehitriny dia mahatsiaro indrindra. Fa na dia efa miaraka aminao ara ny fiainanay isan'andro isan'andro, na dia efa natolotra ianao ara ny tenanay Andriamanitra, dia tsy afaka miala amin'izany fahamarinan'ny teninao izany izahay. Ianao ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra tsy tia ratsy, ary mianjaanja eo anatr'ianao Andriamanitra ny toetra anay olombelona. Ary raha ifantahatra aminao izahay dia tsy afaka ifantahatra aminao no oviana noho ny faratsinay. Ary izany indrindra Andriamanitra no anatonanay anao ankehitriny. Hitalaonay aminao Andriamanitra mba etsehanao ny tsirairay avy izay mandre izao vavaka izao Tompo, mandre izany teninao izany, hiverina aminao Tompo, hiankohaka eo anatrehanao, hibaboka aminao, hibebaka aminao. Betsaka ny ratsy izay nataonay, betsaka ny zavatra izay mitsiriritinay, izay heverinay ho marina eto amin'izao firenena izao Andriamanitra. Kanefa manoloan'izany teninao izany izahay dia mahatsiaro mianjananta tsy tanteraka. Mifona aminao izay Tompo, ary amin'izao sisa izao ny tsirairay avy izay mandre Tompo izany teninao izany, hiverina aminao, hiankohaka aminao. Ary dia mino izahay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao araka ny teninao, Andriamanitra mitodika amin'izay rehetra mijery anao ianao, izay miverina aminao dia ho raisinao.
koa dia ankehitriny tompo ny tsirairay avy raha anatiny anao dia amondrao fo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tiano angatanay sy naovanay izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen. misaotranao zahay ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitro. Fa noho ny fahasoavanao lehibe sy ny fitiavanao, dia nomenao anay zanak'olombelona, zanako alay tokana, Jesosy Kristy no anarana. Nomenao anay izy mba ho tomponay, ho mpamonjy anay, satria amin'ny alalany finoanay an Jesosy no amonjenao ny fanahinay, anomezanao anay famelan-keloka, ary mba hahatonga anay visa ny olonao hiaraka aminao mandrakizay mandrakizay. Koa ankehitriny Andriamanitra rainay eo, miantso anao zahay, miantso anao zahay ho an'ny olona rehetra zay efa nanolo tena ho anao, mba ho tery am-panahy, mba ho tsapany ny mazava-dehibe zany fitiavanao zany, ka hanapa-kevitra anaiky ny antsonao dia ilay antso lehibe maniraka anay mba hitory ny filazantsara eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity. Satria zay no vaolana ho an'ny fanahinay, zay ihany koa no vaolana ho an'ity firenena malagasy misy anay ity, manoloana ny sarotra rehetra zay andalovany indrindra fa amin'izao taonjato faha 120 taona 2017 misy anay zao. Ry Andriamanitro, mino izahay fa ianao no Andriamanitra miainy ny vavaka ataonay, ary efa miandry an'ity fotoana androany ity ianao, miandro an'izao antso ataonay izao ianao, mba hafanao mandray andraikitra, mandray atanana an'izao firenena malagasy misy anay izao. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, ho an'ny olona rehetra moniny eto Madagasikara, na iza amin'ity andro androany ity, amin'izao taonjato faha 120 misy anay izao, dia ho vanginao izy ireny ka ho tsapany fa ny filazantsara zay eny ny sofiny dia amonjenao azy tokoa Andriamanitro, ka tsy sangataka andro intsony na dia olona ray azy, fa ho tery am-panahy izy kely mandre ny am' Jesosy maty teo ambony azy fijaliana, na levina ary natsangana tamaty, dia anapa-kevitra ny olona hanolo tena ho anao, tahaka ny namangenao amanokana Andriamanitra sy ireo namanay, oka no amangenao ny olona amin'ity androandroany ity, amin'ity taona ity, amin'izao taonjato misy anay izao. Mino izay Andriamanitro, fa voarainao zany fangatanay zany, voarainao zany antsonay zany, ka dia ho tonga eto Madagasikara ny famonjena tsy takatry ny sainay, ny famonjena lehibe ho an'izao firenena misy anay izao, ka hiavaka ny ty Madagasikara ity, tsy tovy amin'ny firenena rehetra misy eto ambony ty tany ity, fa firenena zay tena misy ny anaranao. Misaotra Andriamanitra, dia raina anio ampitso mandrakizay ny anaranao, ry ilay izy atray ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra ry Andriamanitra io, misaotra miankoko ny atreanao izay rehetra, misaotra Tompo, amen. Eto ny taribavaka hoentiko eto dia hoe ny fiarovana ny ankonana malagasy manoloana ny faharavana sy ny loza manambana samihafa. Dia hivavaka ho an'izany isika ho an'ny ankonana, fanako ny tenin'Andriamanitra fa hoe mivavaha ho an'ny ankonantsika. Fa dia hitondram-bavaka ny ankonana eo anaten'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoke za efa nandresy izao tontolo izao. Dia hitodika amin'ilay mpandresy izao tontolo izao isika ankehitriny, angatabavaka hiaino vavaka izy, efa niteny fa hoe antsoy aho izy dia ho valiko ianao, ka ho ampisioko zavatra lehibe saro-patarina izay tsy fantatrao. Hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra rainay izay ny an-danitra dia misaotra anao ny amin'ity fotoana androany ity. Ianao
zay efa manambara mandrakariva fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka andriamanitra va tsy anome rary ny olombo fidiny zay mitaraina amin'ny andro manalina moa hitary drehetra va izy eny andriamanitra efa roa arivo taona lasa zay nanganana nampidinanao ny fanahy masina tety nitsoka mahery teto amin'izao tontolo izao ny fanahy masina mba hitaridalana anay eo amin'ny marina rehetra ampiandrana ny zavatra rehetra ary hampatsiarana ny zavatra rehetra misaorana Jesosy tany nampidinanao ny fanahy masina tety izay andriamanitra mahery zay miaraka aminay isan'andro mitaridalana anay na ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana eto amin'izao tontolo izao tokoa nahitanay fahoriana araka ny teninao nefa hoy iany hoe matoky zay efa nandresy izao tontolo izao sarotra tokoa ny andresena ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao fa eo ny teninao no raisiny mandrakariva tompo ary dia ankinina amin'ny teninao avokoa ny zavatra rehetra ankino amin'i Jehova ny lalanao ianao ary matoky azy fa ataony tanteraka ianao no mahatanteraka ny sitraponao anay eto amin'ity zao tontolo izao ity koa dia mivavaka ankehitriny ho an'ny ankonana malagasy ireo ankonana ireo mbola ankizy mbola zaza mbola tsy ampy fahalalana betsaka dia izany indrindra n'Andriamanitra ny ivavahana eo azy anankinana an'ireo ankonan'ireo eo am-pelantananao mahery isan'andro maraina atoandro hariva ary hatramin'ny alina Andriamanitra ianao ny fefy mandina anay Jesosy ianao ny vatolampy sy batery fiarovana anay amin'ny andro maraina atoandro hariva ray amin'ny alina fa tsisy mahakasika anay izay eo am-pelantananao Andriamanitra ary izany teo nitondrany ny ankonanay eo am-pelantananao fa tsisy hakasika an'ireo amin'ny andro avy rehetra ianao ny vatolampy sy batery fiarovana azy amin'izany andro avy izany dia misaoranao indrindra Andriamanitra ny amin'ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao izay tena resenay tokoa amin'ny fomba maro isan-karazany kanefa tsy vitanay izany fa tsy maintsy mitodika aminao izay Jesosy eo ary mangataka ny famoram-ponao dia eo ankonana indrindra tompo manoloana ny faharavana eto amin'ity zao tontolo izao ity sy ny loza izay mitatao eto amin'ity zao tontolo izao ity dia sarotra aminay amin'ny maha-olombelona ny hiady amin'izany fa izay ny mampianatra ny zanakay izay manolo lalana ny zanakay mba tena hotarihanao lalana izy ireo Andriamanitra amin'izany andro avy rehetrarehetra izany ianao nanatsotra ny tanam-pitiavanao hitantana azy ireo nao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana ary ianao ny vatolampy sy batery fiarovana isan'andro eo aminay Andriamanitra fa isan'andro zay tsy maintsy mivavaka tsy maintsy manolo lalana izy ireny eny mety hikapoka koa izay ana ibedy kanefa ny teninao nefa manambara hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia antitra izy tsy ala amin'izany tena nazaritra zay ampianatra azy ny teninao na mivoaka na miditra ny tokantrano Andriamanitra mba ho voatarina tsara ao anatiny eo ny tenin'Andriamanitra zay fa nitaizananay kanefa koa mbola atiany ampitaina n'izy ireo mba hitaiza azy hatramin'ny farany izany teninao zany Andriamanitra fa ny teninao no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ka dia misaotra anao indrindra Jesosy misaotra anao fanahy masina misaotra anao ray masina indrindra mbola fanay mivavaka aminao ry Jehovah Andriamanitra Abrahama Isaka ary Jakoba amin'ity andro ity mampatsiaro ambavaka mandrakariva ireo ankonanay manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena eto amin'izao tontolo izao fa tena misy zavatra tsy takatry ny sainay mihitsy ny zavatra mitranga nefa avelanao hitranga fa miteny aminay ianao Andriamanitra ary izay miteny amin'ny zanakay kosa Andriamanitra mamerina amin'ireny teninao rehetrarehetra ireny mba mitondra fahasoavana fiarovana sy fitahiana ho azy anety ny vavaka izay ataonay ho an'ireo ankonana malagasy rehetrarehetra ireo naiza misy azy atrany fort de vainc hatrany antseranana ny Andriamanitra dia ianao no ankinana sy ametrana azy ireny ianao no tenenina eo anatrehany ianao no toriana eo anatrehany Andriamanitra fa tsy misy ohatranao ry Andriamanitra raha izay ny an-danitra ianao zay vanolaza hoe antsoa iaho dia valiko ianao ka ho ampisioko zavatra lehibe sary-patarana izay tsy fantatrao dia miantso anao tokoa izay Andriamanitra satria hamaly vavaka ianao ary zany no rasanay aminao isan'andro tompo nandray ny valim-bavaka avy aminao
ary tsy azonay horaisina amin'ny akavina amin'ny akavanana zany fa aminao zay eo anatrehanay ny teny mivantana aminay ary dia ahafahanay mampitako ny teny zay nambaranao taminay amin'ireo ankonanay eto amin'ity Madagasikara ity Andriamanitra. Saotranao indrindra, mideranao mankalaza sy manome voninahitra anao Andriamanitra. Mbola nahafahana mivavaka tao amin'ireo ankonana malagasy rehetrarehetra manoloana ny loza ny tatao eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa tsy takatry ny tananay, tsy takatry ny sainay mihitsy ny fiarovana azy ireo, fa tsy misy afa-tsy anao Andriamanitra ny azo anterina iankinana amin'ny vanim-potoana toy izao. Indrindrindrindra Andriamanitra, indrindra amin'izao fotoana elezan'ny valana retina coronavirus eto zao dia na manampy aza ny fanjakana dia fitaovana ihany ireny ao am-pelantananao Andriamanitra, fa ianao no miaro sy mita Andriamanitra, miaro ny firenena manapotika ireny aretiny reny tsy tranga, tsy ely tsony amin'ny voaka malagasy, fa mba hilamina izay, mba hotony izay, mba tsy hatahotra izay, satria ny teninao nefa manambaran'izany hoe aza matahotra. Fa eo ambany elatra ao ny efenana i Andriamanitra, eo zay no mivavaka isan'andro, na dia mahatsiaro anao indrindra tompo malalo, dia ianao le mpiainy vavaka sy famalivavaka ny anankiny sy metrana izany vavaka rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Saotra indrindra raha eo. Alleluia. Amen. Ty zany mbola fifaliagna ho ana ny mananitra vavaka ho an'ny tanàgnany Tamatavy, faritany Tamatavy. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny vavaka efa nasandratra jiaby, fa mbola mangataka atsika mbo hiaraka iray fo amina hivavaka ho an'ny Tamatavy atsika. Andriamanitra mangataka aminao za amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny mahazo ny faritany Tamatavy amin'ny fiparitany valana retina coronavirus. Tatoato zay tegna tsy mitsaha mitombo nisan'ny olo tratran'izay aretigna zay. Ary isaky ny isan'andro zay amin'ny télé de maregny fô misy fogna ny olo mitondra ny tsimoka aretina. Ary tsy miegna fô mitombo isa le. Izay ny Jesosy nangatako aminao hoe tahinao zay mbo tafa horisinay zay ny aretigna zay. Horisinay zany valana aretina zany ary ireo olo efa fantatra fa marary, ary marary fontry, sitrano Jesosy io. Takiko le hoe dia kapoka taminao nasitranana, de oko mba andray fanasitranana amin'ny anaranao ireny olo regny. Ary ireo olo zay mbola tsy voa, arovy amin'ny raha soanao Jesosy io, mbola tsy voany zay valana aretin' zay, ary tsy atafafindra amin'ny olo hafa koa fa mbo eran'izay eky. Mangataka aminao zay araky na lehibe ny famindram-ponao aminay. Hitanao koa fa ity crise ity dia niteraka fikorontagnana maro tamin'ny fiarahamonina. Maro ny olo very asa nohony amin'izay crise zay. Ary efa manarivo ny olo very asa amin'izao fotoagna zao. Ka maro nefa mipepipepy tsy hita zay ho rambesiny. Mangataka famonjegna aminao zay ny amin'izany Jesosy. Manokafa lalam-pitahigna hafa anao hitahianao ny vahoakanao. Efa natolotra ho an'i Jesosy ny ty tanàgnany Tamatavy ity. Ary matoky zay fa efa niraisin'i Jesosy koa zany. Ary za Jesosy mbola faly mirehareha fa Tamatavy ny vavahady nidirany filazantsara teto Madagasikara. Filazantsara zany dia vaovao tsara nidirany zany miditra ta Madagasikara. Ary amin'izao fotoagna zao hainao mampivadika ny tantara io mba ho vaovao tsara manomboka zao no regny eran'ny Madagasikara. Ny amin'ny fanavotanao ny Tamatavy, fanavotanao ny vahoaka ny Tamatavy, fanampianao anay andresy an'io aretina io eto amin'ity Tamatavy ty, ary hitsahatra tanteraka ny fiparitahany zany. Angatahako ihany koa Andriamanitra,
nitahinao andreo olo very asa reo mba tegna hoe misy lalam-barotra fa lalana fitadiavam-bola hafa azonjareo ivilomana mandra-pirenan'izay asa zay engany mba tsy katona mandrakizay reo orinasa ireo fa mbola isokatra tetekely agny ary avita tsara lavitra noho taloha teo ny asa ataonjareo ary mbola angatahako aminao koa tompo ny ameregnanao ny fandrepalemagna amity tanàgna ty satria noho izay fahasahiranana zay de fa manomboka maro ny korontana isaka faritra hita fokontany misy an'zany ary agnatin'izany fikorontanana zany fantatro fa tsy avy aminao zany andriamanitry ny fiadanana anao fa tsy andriamanitry ny fikotranana ary zany no angatahako mba tahinao antanàgna Tamatavy mba tegna hoe voatazona fogna ny fandrepalemagna isapokontany isaky ny commune ary amin'ny faritra jiaby magnodidina de mba tegna hoe ao agnatin'izay filaminana zay ny firenena ary ny vahoaka na de eo aza ny fahasahiranana amin'ny fitadiavam-bola mba tsy fampinambelona ny olo tanao amin'izao fotoagna zao matsiary voilikilika ny olo vao tia Tamatavy rehefa mandeha amin'ny faritra hafa ary mangataka ny famindram-ponao zay mba tsy ho karan'izany ny ifandraisan'ny malagasy eto amin'ity firenentsika ty iray Madagasikara iray ny malagasy ary angatahako tompo mba tegna ho isy asan'ny fanamasina ho amin'ny fampiraisany fanampiray ny olona amin'Andriamanitra anao ary anao koa mbola ampiray ny olona amin'ny olona mba tena hoe fiavanana no tafipetraka ho amin'ny malagasy samy malagasy fa tsy fanilikilika ny onjao aretina izao ka zany angatahako aminao mba omenao fahendrena reo manam-pahefana isana tsokajana isana ambaratongany aby mba tena hoe ahay azona an'izay le firaisakinam-pirenena zay mba tegna hoe ho tanteraka tokoa iray any malagasy tsy ifanipaka tahaka ny valalankarony zay fa mba tegna hoe hiaraka iady anohitra ny valanaretina coronavirus misaotra Andriamanitra ny amin'ny anomezanao fahendrenanay amin'ny raha zany ary menao fahendrena koa reo mpitarika anay mpitondranay isanambaratonga reo afahanay miaina fifandraisana tsara ao anatin'ny fiarahamonina misy anay de mangataka ihany koa zany Andriamanitra ny amin'ny isokafany lalana ifandraisany vahoaka malagasy ao anatin'izao fotoana zao satria efa maro ny olona velo ny taraigna ny amin'ny fahasarotan'ny fiainana satria tsy afaka mifamezivezy intsony ka dia mangataka za tompo arotsay ny herinao arotsay ny fanamasinao fa tanànanao Tamatavy ary tanàna zay ifiposahany mazava eto amin'ity faritra ty satria avy any Antsinanana no iposahany masoandro ka de oka Andriamanitra avy aty amin'ity faritra ty ihany koa ny paritahany fanasitranana manerina ny Madagasikara ray manontolo ary ho azony zany fahazavanao sy famirapiratana zany ny firenenay araky ny teny eo amin'ny Salamo amin'ny Isaia 1:20 milaza manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ny aizina manarina ny firenena ny aizopito manarina ny tany fa aminao kosa ny posahany fahazavan'i Jehovah de izay Andriamanitra avy amin'ity Tamatavy ty eny no hipoira ny famirapiratana ka akasika ny Madagasikara ray manontolo manomboka avy any amin'ny tapany avaratra ka hatrany atsimo tapany Antsinanana makany andrefana ary endrika an'izany daholo na iza olo mipetraka eto Tamatavy de ho azony zany famirapiratany voninahitra ao zany ka dia anandratra Fiderana anao zahay fa velo ianao ary mandrakizay ny famindramponao aminay ka raiso Andriamanitra eo ny dera sy ny azy ary ny voninahitra tolotra ianao amin'ny anaran'ny tsoan'i Jesosy Kristy amen. Ataotsika zao dia hivavaka ho an'ny fitaizana zany hoe ho an'ny ray aman-dreny izay mitaizany zanany fa anatin'izany ihany koa ny mpampianatra an-tsekoly manomboka amin'ilay kely ka hatramin'ny lehibe sy anatin'izany ihany koa izay zoky izay mitaiza ankizy amin'ny sehatra maro samihafa dia raha fony ianao dia andahotsika anantonan'Andriamanitra amin'izay dia mitondra mbavaka an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Andriamanitra misaotra anao zay fa afaka anantona anao zay amin'izao fotoana izao. Dia ianao efa milaza fa raha misy aminareo matsapa hoe tsy mana-pahendrena, tsy ampy ny fahendrena dia
aoka izy anatona anao dia ianao no ame dia misaotra anao zay fa amin'izao fotoana izay dia tena afaka manatona anao tokoa zahay manatona anao zay satria ho an'ny ray aman-dreny zay efa manan-janaka dia fantany sady efa tsapany fa tsy voatery mora zany fa misy fotoana tena very hevitra misy fotoana tsy mahafantatra tsony zay tokony atao noho izany dia manatona anao zay Andriamanitra ianao ny ray voalohany indrindra ianao ny tena ray ambony dia noho izany dia manatona anao zay ianao ray angatanay mba homeo fahendrena zay mba ho modely tsara izahay olony lehibe ho an'ny zanakay ho an'ireo zandrinay dia mangataka aminao zahay mba homeo fitiavana ho an'zareo ihany koa mba ampahendrena sy ampitiavana zay no afaka manabe an'zareo dia homeo koa ny ray aman-dreny fahavononana miaino an'ireo zanany ihany koa satria mba tena misy firaisan-tsaina anatin'ny ankohonana mba tena afaka mitsoro ny ankohonana ao aminao satria tena zay no teneninao fa afaka ho modely ny ray aman-dreny mba arahany zanaka toy ny ray aman-dreny indray no manaraka anao mba tena tsapanyireo zoky rehetrarehetra koa kay fa misy mijery anazy ireo zandriny dia mba tsapany zareo hoe mila manaraka ny Kristy ny tsirairay homeo fahavononana koa ireo mpampianatra mba tena hitady ny sitraponao momba an'ireo fampianarana izay ataony amin'ireo zanany an-tsekoly amin'ireo club maro samihafa izay misy fomba fitaizana maro samihafa izay misy mba tena hiankina aminao tokoa anova nyity firenena Madagasikara ity zahay dia tena miankina amin'ny ankohonana ny zavatra maro be da be ampianaro zay mba tena hisarika an'ireo zanakay an'ireo zandrinay mba hanaraka anao mba hanaraka ny sitraponao mba ho tena lasa anao ty firenena Madagasikara ty mba tena lasa firenena kristiana tsy amin'ny anarany irery ihany fa tena amin'ny famarinana ihany koa amin'ny tena fomba fiainana amin'ilay fomba ampiasainay any an-trano rehefa mifandray amin'ny fomba fitaizanay izay ray aman-dreny na amin'ny fomba famalian'ny ankizy nefa ny ihany koa misaotra anao fa tiany tsirairay anao fa tsy na dia mety misy efa meloka amin'izay fomba nampiasainay taloha ianao mbola mamela elika anay ianao mbola vonina ampianatra anay mba hanatsara amin'ny ho avy dia raha androany zay raha hivavaka dia etiko mba afaka mihitsy mba kasio ny tsirairay mba homeo fahendrena mba homeo fafinonana mba homeo maso zay mahita zay zavatra tianay atao aminay mba ho tena hisy vokatra lehibe amin'ireo zanakay amin'ireo zandrinay dia ho an'ity firenena rehetrarehetra ity mba manana ho avy mamirapiratra ity firenena Madagasikara ity amin'ny alala reo génération amin'ireo taranaka izay mbola manaraka izay mbola mitombo amin'izao fotoana izao misaotra anao Jesosy fa tena ty ankizy ianao misaotra fa tena raisinao feno ny ankizy dia tena fahazay mivavaka ho an'zareo mba tena arovanao koa zareo ny tsirairay satria hitanao tsy voatery mora koa indraindray le hoe za zanaka dia mila manatsa dia ampio koa zareo manatsa izay olona lehibe izay mitaiza azy ampio zareo mahay miaino toromarika sy manaraka izay zavatra efa omena anazy satria fantatray na dia miteny aza ny ray aman-dreny tsy izany no tena zava-dehibe fa hoe mba ianao mandika azy ao amin'ny ao amponin'ilay ankizy mba ianao mandika azy amin'ny sofin'ilay ankizy mba azon'zareo tsara masoa ny manatsa ny ray aman-dreny dia masoa koa manaraka toromarika indrindra izay lazainy baiboly mivavaka izay zavatra izay hetaheta ao am-ponay izahay fa tsy miankina aminay ny fanateterana an'izany vavaka satria tsy vitanay ny mikasika n'olona rehetra fa ianao mavita homeo ny fanahy masina Andriamanitra kasio reo olona izay miaraka mivavaka eto indrindra fa reo olona
tsy miaino ihany koa re olona mety tsy mahafantatra akory misy andro eran-tany zay hoe miaraka amin'ny vavaka mety misy tsy mahafantatra fa nefany ny fanahy masina dia afaka manerana mikasika izay olona mandidana rehetrarehetra dia omeo hery sy tanjaka izay mba tsy reraka iresaka amin'ireo namana sy mbola tsy nafantatra hoe ianao te hanampy amin'ny fahitaizana dia apetraka amin'ny pelatananao izao ny vavaka ity mba ianao no hiasa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Soratsika Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao ka hahafahantsika mijoro. Manatanteraka izao asan'Andriamanitra izao dia ny asan'ny fivavahana izany. Enina dia ao anatin'ny fotoana hazo heverina fa sahirana ny mpanompon'Andriamanitra betsaka no ny antony avy aminazy Andriamanitra ihany izany. Ary misy antony tokoa ny zavatra rehetra. Koa mino aho raha hitodika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra efa nataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy isika dia hiasa mahery ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra ne izao vavaka ataontsika izao. Ary homarina mandrakariva amin'ny tenin'ny Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny boky Isaia 2:20 ny 9:9 manao hoe efa nanendry mpiambina eo ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalema ao koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mampatsiaro an Jehova aza mijatra. Ndao ary hoentsika mbavaka izany fiheveran'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra tomporainay tsara indrindra ny an-danitra, makasitraka fenonao izahay. Raha nomenao an'izao fahafahana izao, afaka miantoraka eo aminao Andriamanitra. Fa ianao no Andriamanitray. Ianao no Andriamanitra tena momba anay ao anatin'izao toe-javatra izao. Ary ianao ihany koa mbola mitodika manokana ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra. Efa notendrenao ary efa nataonao mpiara-miasa aminao. Efa nataonao fantsona lehibe hahatonga ny hevitra ao Andriamanitra ho tanteraka eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tsirairay avy mba hananany izy ireny an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany. Koa na inona endri-javatra miseho Andriamanitra dia ao aminao ihany ny zavatra rehetra ary ianao ihany no hitokiana hatramin'ny farany. Ka namidy aza ny fiangonana sasatsasany dia ny foa mampananay kosa Andriamanitra misokatra eo anatrehanao. Ary indrindra koa Andriamanitra hoe ianao mihitsy no manokatra ny varavaran'ny lanitra ahafahan'ny tsirairay avy mandray ny fitahiana lehibe avy aminao. Dia mitodika manokana Andriamanitra ho an'ireo mpiara-miasa aminao. Jereo izy Andriamanitra, ampaherezo izy ao anatin'izao lalatsarotra diavina izao. Mindray Andriamanitra fa ho avy ny fotoana tena mbola hisandratra mandrakariva ny tsirairay. Tena mbola hiverina mandrakariva ny tsirairay ka afaka natanteraka n'izany asa fanompoana masina eo anatrehanao izany. Koa raha misy ary Andriamanitra asanao izay tiana ho tanterahana mba tena hoe hahatonga ny mpanomponao ihany koa handiny tena fantatra. Izany koa ny Andriamanitra takiana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba tena hoe hifantoka Andriamanitra tsy hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny kitoton-javatra na amin'ny fomba mahazatra fotsiny ihany, fa tena hoe ianao mihitsy Andriamanitra ny nanao an'izao fandinihan-teny izao mba hahafantaranay Andriamanitra fa misy fihavaozana ara-panahy omena eo an'ireo olon'Andriamanitra ireo, mba hahafahany ho fitahiana ho an'ny rehetra, mba hahafahany mizara ny fahafenon'ny fanahy izay arotsaka ho amin'ireny mpanomponao ireny. Dia amino Andriamanitra fa hevitra tao anatin'ny fiadanana no nitondranao an'izao fiainan'ny olona izao, fa tsy hiloza akory. Koa mametraka ny fisaorana feno eo am-pelatananao ary ny dianay sy izay mbola hombanay Andriamanitra, dia mino izay fa ianao no mitantana anay amin'ny tanànan-kavana ny fahamarinanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anandratanay an'izany fivavaka izany. Misaotra Ray Malalo. Amen.
anatin'izao andro-bavaka maneran-tany zao a dia hivavaka ho an'ny mpitondra isika fa milohan'izay dia amaky ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba iainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Izany no tsara kakasitrahany eo mason'Andriamanitra ho hamonjy antsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Amen. Iray vavaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, manantona ny seza fiandriananao indray izahay. Mahatsiaro ny teninao dia maniraka anay voalohany ianao izay kristianina hivavaka ho an'ny mpitondranay. Mangataka izay Andriamanitra amin'izao andro-bavaka maneran-tany izao ny kristianina rehetra, ny fiangonana rehetra mba hatsiaro hivavaka, hifona ary hisaotra anao noho ny amin'ny mpitondranay. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra rehetra maneran-tany, indrindra ny eto Madagasikara, eto amin'ny firenenay, ao anatin'izao vaninandro isian'ny valanaretina coronavirus izao, mba anaiko taritin'ny fananao masina izy ireo Andriamanitra, tsy handeha amin'ny fahitany sy ny amin'ny herin'ny tenany na amin'ny zavatra hafa, fa ny fananao masina Andriamanitra no hitarika azy ireo satria betsaka ireo fanapahan-kevitra izay eo an-tsoroka izy ireo. Mivavaka ho an'izy ireo izay Andriamanitra mifona ny amin'ny tsy fahatanteran'izy ireo. Mivavaka koa izay Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanananay mpitondra eto amin'ny firenenay sy ny anananay ihany koa amin'ny firenenay izay mbola mivavaka aminao ankehitriny amin'ny alalan'izao andro-bavaka maneran-tany izao. Fantatrao ihany koa nefa Andriamanitra fa afaka fotoana fohy dia ankalaza ny faha-enimpolo taona ny nazonay fahaleovan-tena izay malagasy, dia mametraka ny mpitondranay, mametraka ny vahoaka malagasy manontolo sy ny firenenay ho firenena manaiky anao Andriamanitra ary matahotra anao Andriamanitra izahay. Vavaka ihany koa izay amin'ireo ady maro izay atrehan'ny firenenay ankoatra ny coronavirus, dia ny fangatahana an'ireo nosy malagasy manodidina mapetraka hifeno ampelantananao. Dia ny Andriamanitra ny kristianina sy ny mpitondra fanjakana rehetra sy ny malagasy dia mba hirahina, ahifankaty ary indrindrandrindra atahotra anao Andriamanitra ray sanaka amin'ny fanomasina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany. Amen. Ndao mbola toizantsika ny vavakantsika ho an'ny fiombonana sy ny firaisan-kinantsika kristianina malagasy rehetra mba hisy ny fandrosoana marina eto amin'ity firenentsika ity. Andriamanitra rainay miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ankehitriny. Miantso anao izay satria ianao no niantso anay mialoha, ianao no nifidy anay ho kristianina malagasy ary misaotra indrindra Tompo, misaotra ny amin'ny iraka lehibe ampanaovinao anay. Hitory anao fa indrindra handeha amin'ny fitiavana satria izany no ianao nodikany hoe mpianatra ao. Andriamanitra, te hiara hifona eto anatrehanao izay Jesosy, ny amin'izay mety fisaratsarahana rehetrarehetra, te hiara hifona aminao izahay ny amin'ny mety fitsetsefana ny hafa, mety tena hafa mihitsy ny film rehefa mivavaka izay Andriamanitra ny am-piangonana lahady, fa hafa mihitsy indray rehefa ny amin'ny sehatry ny fiasana isan'andro. Te hifona aminao amin'izany izahay. Andriamanitra, te hifona ao amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra mandeha amin'ny fisaratsara-tsaina rehetra. Ankehitriny izay Tompo miara-mivavaka mba tena iombona ny kristianina malagasy, anana an'ilay fijerinao Jesosy mijery ny hafa amin'ny fitiavana, te hifampitatana amin'ny hafa fa tsy te hanitsaka ny hafa ao ambany ao mba hiakara ny tena. Andriamanitra, ravanay amin'ny anaranao mihitsy izany asan'ny fahavalo, mamboly fitiavan-tena ny anatinay izany, mba ho hita taratra manomboka izao Andriamanitra fa izany hoe mpivavaka marina izany dia olona misaina ny hafa mihoatra noho ny tenany, ny hafa aloha ny sainy mialoha.
andriamanitra tsy vitanay amin'izao zany milanao zay tompo fa ainay ange ainay malagasy loatra no miteny foana n'io resaka fihavanana io fa rehefa miainy zay tompo zahay kristianina mihitsy aza ny tena tsy mahay an'le izy miara-mangataka ny asany fananao masina manokana zay a iasany anatinay atomboka aminay miara-mivavaka izao jesosy tena anana an'le masonao mijery ny hafa te hampandroso ny hafa te hijery hoe inona ny azonay atao mba hahafanay manampy ny hafa andriamanitra ahafao amin'ny tenanay zahay ahafao amin'ny fitiavan-tena sy ny feritreretana ny aminay foana ny lohanay ty andriamanitra fa fenoy ny fitiavana ny hafa tahaka ny fitiavanao anay jesosy no hifankatiavanay koa andriamanitra miara-mivavaka manokana zahay ho an'ny entreprise na reny toeram-piasana rehetrarehetra reny miasa ianao anatiny reny tompo tena hisy firaisan-tsaina ao anatiny indrindra zay toeram-piasana misy anao jesosy izay tarianao tompo any dia tena azava dia amin'ny fahazavana andriamanitra mivavaka manokana zahay mba hatanjaka any tsy sy ny kolikoly any anatiny reny toerany reny mivavaka zay andriamanitra ho sahijoro zahay amin'izay tokony atao tena afaka miray saina mihitsy ny mpino kristianina rehetra miara-mandresy an'izany resaka kolikoly tsy fahamarinan'izany andriamanitra miasay eto amin'ny firenenay tompo manaiky ho ampiasainao zahay ho fitaovana maranitra hampandroso an'ity madagasikara ity fa fantatray fa hainao atao zany fa tompo ny zavatra rehetra ianao jereo jesosy zay ilainy ny fianakaviana ny fiarahamonina ny toeram-piasana jereo manokana tompo tsisy oron-javatso zay fa ianao andriamanitra no mia dia afaka tena hifampitatana hifampandroso dia zay mahita ny toerana misy anay zay olona manodidina mahita ny kristianina tsirairay miara-mivavaka ankehitriny amin'ny fiainana andavanandro dia angetaeta te hanompo ny andriamanina mahita anao velona amin'ny fiainanay misaotra jesosy fa miasa ianao ary hampandroso an'ity firenenay ity tokoa amin'ny alalanay rehetrarehetra amin'ny asan'ny fanahinao aty anatinay amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka jesosy amen isorantsika ny tompo nahafahantsika natanteraka zay ranombavaka zay ary ny andriamanitsika dia andriamanitra velona andriamanitra miainy vavaka tapitra ny folo andro-bavaka vita ny ray andro-bavaka zay niombonana nanerana an'izao tontolo zao manompoka eto kosa sika dia hiditra amin'ny 90 andro fanaovan-tsoa 90 andro mpitahina ka ho antsika rehetra zay kristianina ny ombom-poamam-panahy nandritra izay 10 andro ny andro natokana an'io dia hanokana 90 andro isika mba ahafahantsika mitondra ny soa ho amin'ny manodidina atsika manentana ny isam-piangonana isam-pikambanana ary isika tsiraray avy mba hanatanteraka izany fa asany isika voaforona taon'i Kristy mba hanao asa tsara dia hamarana izao fotoana izao isika misaotra an'andriamanitra isika tanteraka soma tsara ny androm-bavaka maneran-tany global day of prayer na dia fantatra zafa fomba hafakely tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera no ny arantsika ny ombom-bavaka tena misaotra an'andriamanitra ary misaotra an'ireo rehetra nandray anjara na ny fiangonana na ny fikambanana ary manerana ny Madagasikara miara-ny entana ide ratsika an'andriamanitra lehibe zany satria fahasoavana fitahina avy aminy tanteraka raha teo ny tenin'andriamanitra araka izay voalaza ao amin'ny Romanina 12:1 ny 5 hoe fa izy
no ny aviny zao zavatra rehetra zao. Izy no antony, izy no miazona azy, izy ane no membonahitra. Tena omentsika voninahitra ny tompo amin'ny fitahina ny amin'ny fahasoavana tao anatin'izay fiarana miombombavaka izay. Anteo faranantsika zany amin'ny alalan'ny vavaka raha teo isaorantsika ny tompo ny amin'izay rehetra vita. Iara ivavaka isika. Indre ny fifalianay re tompo Andriamanitra eo tanteraka somatsara izao fiombona mbavaka izao miaraka amin'ireo firenena 700 maneran-tany izay eto Madagasikara ihany koa nanatanteraka ny androm-bavaka maneran-tany. Misaotra tompo dia tena marina ny teny voalaza teo hoe izy no niaviany zao zavatra rehetra izao, izy no miazona azy, izy no antony, izy ane no membonahitra. Ianao no mena ny voninahitra rehetra taio zay rehetra nanatanteraka izany fiaraha miombom-bavaka izany, nataizataiza nisy azy manerana ny Madagasikara. Ny fitahinao ane omba ny tsiraray avy, mametraka ny firenena raha teo izay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Mamindrafo tompo, vonjeo ny firenenay, vonjeo Madagasikara, ary dia ho anao ny dera ny aja ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. renareo teo andrombavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo andrombavaka ny 120 hatramin'ny 7 Mey iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa 7:7.
azy